Manaritra ny fiarabana tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS asainay mpanajana ianao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Manoloana ny filazana diso izay navoaka ny Madaget dia nandiso io vaovao io ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana indrindra ny makasika ny feuille de route sy ny vaovao momba azy izay navoaka ny ity page ity. Manoloana izany indrindra dia nisy ny fitondrana ny Antsipriany makasika ireo resaka voakasika ireo dia ny momba ny filoha teo aloha sy ny feuille de route izay. Tateriny Andro Miaratina eo amin'ny saritran-datsariny Mathieu Princy. Namoaka lahatsoratra an-gazety feno fiatsiana momba ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc ny Madaget ny 20 aogositra teo mitondra ny lohateny hoe amin'ny fahino amin'ny 70 taonany eo amin'ny faraparan'ny fiainany mbola mivonona ny imban'ny fireneny Ravalomanana Marc. Lahatsoratra izay tsy misy fanady adiana fa mifototra amin'ny fiampangana diso sy manodikodina ny tantara. Tsy maintsy avotra tsirarairaka izany makasika ireo filazana ireo. Teboka fito no nasongadiny filoha teo aloha Ravalomanana Marc ka nitondra ny fanazavana feno sy marina. Voalohany amin'izany, diso ny filazana azy ho enina amby 70 taona. Teraka ny 12 Desambra 1770 ny filoha Ravalomanana, izany hoe raha ataony kajy 70 taona izy ankehitriny. Mampiseho mazava io fahadisoana io, fa tsy nisy fikarohana sy fanamarinana mialonina moana ny lahatsoratra. Raha ny amin'ny andalana voalohany no misy fahadisoana tahaka izao, tsy azo antoka ny ambony lahatsoratra ho ny fanamafisany. Faharoa, nambara tao anatin'ny lahatsoratra nivoaka ity fa efa lany andro ny tondro zotra na ny feuille de route filazana diso avy hatrany hoy Ravalomanana Marc. Nankatoavina teny Ivato ny 9 sy 17 septambra 2012 zany ary nampidirina tao anatin'ny lalàna nasionaly tamin'ny alalan'ny lalàna laharana fa 2012 tsipika ohatra 770 tamin'ny 20 Desambra 2012 izay no mariny ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana na ny HCC. Etsy andaniny misy fepetra sasatsasany eo amin'ny tondro zotra no tapitra niaraka tamin'ny fifidianana natao tamin'ny taona 2012 saingy mbola tsy nisy lalàna namongotra na nanapaka fa tsy manan-kery intsony zany. Izany hoe manan-kery ara-dalàna hatrany ny tondro zotra sady loharano ara-tantara lehibe tsy azo tsinotsiniavina. Noho izany ny filazana fa efa lany daty ny feuille de route dia tsy misy famakafakana ara-dalàna. Fahatelo, ny keny SADC, ny firenena mikambana, ny vondrona afrikanina ary ny vondrona eropeanina ho lalàna ara-dalàna sy ekeny rehetra ho fivoahana amin'ny krizy politika teto Madagasikara ny feuille de route tamin'ny taona 2012. Izany ho nahafahana nametraka ny gouvernemanta ny marimaritra iraisana, ny parlemanta tetezamita, ny CES na ny conseil électoral spécial ary ny lalàna momba ny famelan-keloka na ny loi d'amnistie. Mitovy amin'ny fandavana sy faniliana tanteraka ny tantara ary koa manamaivana ny ezaka sy anjara biriky lehibe nataon'ny mpanelanelany iraisam-pirenena sy ireo fikambanana manam-pahaizana amin'ny raharaha diplomatika sy filaminana araka izany ny filazan'izany ho diso. Teboka faefatra, milaza ilay lahatsoratra fa nisy fandosirana ny karakaraina niaraka tamin'ny mpikaramanady nataon'ny Ravalomanana Marc tamin'ny taona 2012. Mbola tsy nisy loharano ara-pitsarana na marina izany. Raha ny zava-nisy, tamin'ny 17 Martsa 2012 navelan'ny Ravalomanana Marc eo am-pelantanany miaramila na ilay antsoina hoe direktoary militaire ny fahefana. Nomeny tafika ny Andry Rajoelina izany tsy nanaraka ny rafitra ara-dalàna ka ny andohan'ny krizy ara-politika lehibe teto Madagasikara. Nametra-panontaniana ny amin'ny sy fanatrian'ny Ravalomanana Marc tamin'ny fivoriana tapony 17 ny SADC ity lahatsoratra nivoaka ny 20 aogositra ity. Tsotra ny valiny ho Ravalomanana, tsy nahazo fanasana ny tenany. Amin'ny fomba ahoana ho izy no hanomeza-tsintsana melohan'olona iray amin'ny sy fanatriana lalonana kanefa tsy nahazo fanasana akory. Fahenina tamin'ny taona 2012 niatrika ny fiodinana faharoa tamin'ny fifidianana filoham-pirenena i Marc Ravalomanana ny faninana tamin'ny Andry Rajoelina, manaprofo izany fa mbola mpanao politika lehibe sy ekeny maro ny tenany eto amin'ny firenena. Tamin'ny taona 2012 tsy fanapahan-kevitra manokana nataony no nitarika ny faniliana ny fifidianana fa itsika iraisana ireo kandida maro sy filoha teo aloha izay niaraka nanao fanambarana iombonana laza ny fanjakany tsy fahamarinana sy ny fepetra tsy mitovy tamin'ny fifidianana. Koa ny filazana fa spécialité mensongère nataon'ny Ravalomanana izany dia famitahana sy fanovanana zava-nitranga marina. Farany, nolazain'ny Madaget fa lany andro ny filoha Ravalomanana. Nampatsahivina ity filoham-pirenena ity fa tsy mifototra amin'ny olona ary tsy fampiasa entina ilazana olona iray ho voambolana io fa fampiasa kosa amin'ny lahatsoratra na nitota taratasy ara-pitsarana na acte juridique.
io fomba fiteny io dia fankalana manokana fa tsy adihevitra miorina amin'ny lojika sy ny zavamisy. Olom-pirenena sady mpanao politika ajaina sy enono maro na ireo mankafy na tsy azy iravalo manana marika hoy ny fanamafisana. Fa tsy voaheloka ny ijaly ny vahoaka malagasy hoy ny filoha Marc Ravalomanana adiditsika no manarina sy manangana ny firenena hoy hatrany ity filoha teo aloha ity. Tsy mitsahatra potika ny toe-karena eto Madagasikara ary tsy androso mihitsy ny toe-karena raha tsy misy ny lalàna azo antoka famatsiana jiro ara-dalàna, rano fisotro madio, fandriam-pahalemana ary fahasalamam-bahoaka hoy hatrany ny fanazavany ny antsipriana izay. Ny indice de liberté économique 2024 navoaka ny Heritage Fondation dia mametraka any Madagasikara ho eo amin'ny laharana fa 700 amin'ny firenena 370 araka ny isan-kapobeny 750 azontsika izay mbola nidina ihany koa nandrindra ny rotonan'ny sesy. Tamin'ny taona 2024 nahatratra 70.5 ny isa azon'ny firenetsika, isa tsara indrindra tao anatin'ny 10 taona. Nanomboka teo dia ratsy ny zava-bita hitantaratra izany tamin'ny faharefony androm-panjakana ara-toe-karena eto amintsika sy ny fahaverezan'ny fatokisan'ny fanjakana tandalàna. Ny antony dia fantatra, rafitra ara-pitsarana tsy mahomby, fomba fitantanan-draharaha mavesatra, lalàna enjana momba ny asa ary fitsaban'ny governemanta izay lasa mandritso ny vidin-javatra hoy ny Heritage Fondation ny taona 2024. Ny indice de liberté économique taona 2024 750.8 fa 400 maneran-tany hoy ny Fondation Heritage 2024. Inflation 2.3% tamin'ny taona 2024, 7.7% tamin'ny taona 2024 hoy ny Banque mondiale sy ny économie IPTAT taona 2024 hoy hatrany ny taratasy misokatry ny filoha Marc Ravalomanana. Dette publique 5.9% ny ari-karena faobe tamin'ny taona 2024, 2.5% tamin'ny taona 2024 raha nitatitry ny FMI article 2024. Croissance moins 7,1 na miiba 7.1% tamin'ny taona 2024, plus 5,7 na miabo 10.7% tamin'ny taona 2024, plus 3,8 na miabo 3.8% tamin'ny taona 2024 sy ny taona 2024, miabo 4.2% na plus 4,2 tamin'ny taona 2024 raha nitatitry ny Banque mondiale sy ny FMI hoy hatrany ny taratasy misokatra nataony filoha Ravalomanana Marc. Déficit courant na fatiantoka amin'izao fotoan'izao miiba 10.9% amin'ny ari-karena faobe tamin'ny taona 2024, miiba 10% tamin'ny taona 2024 raha nitatitry ny Banque mondiale. Tamin'izao nitondra nahatratra mahery ny 700 ny fitombony ari-karena faobe teo anelanelan'ny taona 2024 sy ny taona 2025, nasarika fampiasam-bola mivantana avy any ivelany ny Madagasikara ary nisy drafitra goavana nanarenana ny lalana sy ny foto-drafitrasa momba ny fambolena raha nitatitry ny Banque mondiale rapport 2024 hoy hatrany ny filoha Ravalomanana. Tafiditra ao anatin'ny laharan'ny toe-karena majoritairement non libre ny firenetsika ankehitriny na dia maniry mafy ny asa sy anao raharaham-barotra ary iainam-pamendrehana azy ny vahoaka malagasy hoy hatrany ny filoha Ravalomanana Marc. Saingy akoatra ny tarehy Marc dia tena mibaribary ny olana goavana. Mahery ny 5.7% ny mponina no tsy manana herinaratra hoy ny tatitry ny Banque mondiale ny taona 2024, 2.7% ihany no mahazo rano fisotro madio raha nitatitry ny UNICEF ny taona 2024. Mbola tsy ampy ny volan'ny rafitra ara-pahasalamana ka latsaky ny 4.5 ny dokotera isaky ny mponina hatrany amin'ny 10 raha nitatitry ny OMS taona 2024. Manjaka tsy fandriam-pahalemana, tsy ahafahan'ny olona miahy sy mamokatra raha nitatitry ny BTI taona 2024. Latsaky ny 20% ny lalana amin'ny tambazotra-pitaterana no tsara raha nitatitry ny Banque mondiale taona 2024 izay mampitoka monina ny mpamokatra eto amintsika ary mampiakatra ny vidin-javatra. Ahoana no ahafahantsika misarika ny mpampiasa vola ho any amin'ny firenena iray izay tapaka ny jiro mandritra ny ora maromaro isan'andro, izay misy lalana tsy azo ale ka mampitoka monina ireo faritra mamokatra ary tsy azo antoka ny fandriam-pahalemana sy ny fahasalamam-bahoaka hoy hatrany ny filoha Ravalomanana Marc nametra-panontaniana. Andriamatoa filoha, tsy voaozina tsy androso isika vokatry ny safidy ara-politika ny toe-zavatra iainan'ny firenena ankehitriny, ny fandeferana manoloana ny kolikoly, ny tsy fisian'ny mangarahara amin'ny fanomezana marché public ary tsy fisian'ny fanavozana ny androm-panjakana.
fepetra telo maika no ahafahana mamerina ny vatokisana ho iatrany ny filoha Marc-Ravalomanana. Avoaka sy arahany Cour des comptes maso tsy tapaka ny marché public. Amoraina ny tontolo ny fitantanan-drahardraha ho an'ny orinasa madinika sy salatsalany izay manome mihoatra ny 700 amin'ny asa. Averina ny faleovantenan'ny fitsarana hiaro ny fampiasam-bola sy ny zony olona mikasika ny fananana. Tsy androso mihitsy ny toe-karena malagasy raha tsy misy lalana azo antoka fa matsinjiro ara-dalàna, rano fisotro madio, fandriam-pahalemana ary fahasalamam-bahoaka ho iatrany ny filoha Ravalomanana Marc tao anatin'ity taratasy misokatra ity. Mendrika ny tsara kokoa ny vahoaka malagasy fa tsy iaina amin'ny firenena voatsokajy ho manana toe-karena non libre hoy ny fanamafisany. Tsy voaheloka ijaly isika, adiditsika no manarina sy manangana, tsy maintsy miroso amin'izany isika hoy ny filoha Marc-Ravalomanana. Eo amin'izay vaovao ny toe-karena izay indrindra dia marefo ny toe-karena sy ny famokarana anatiny eto Madagasikara vokatry ny tsy fisina politika mazava etin'ny fitondram-panjakana. Miakatra ny sadambola vahiny tsy mitsahatra mitotongana ny ariary. Maro ny teboka mila amafisina sy atsaraina ahafahana mihoatra ny zavamisy hoy ny fanamafisana. Ka miainga amin'ny fampiroboroboana ny famokarana anatiny izany ny fananganana orinasa sy ny fampidirana mpampiasa vola eto Madagasikara ka amokatra eto antoerana. Andomiaratina sy Mathieu Princy no mitatitra ny antsipriana izay. Miankindoha tanteraka amin'ny fanafarana entany i Madagasikara. Tsy ampy ny famokarana eto antoerana ka mampitotongana ny ariary. Tsy azo idovirana io raha tsy mipetraka mazava ny politika famokarana anatiny. Mazava ho aizy le izy hoe rehefa ohatra ka manana toe-karena miankin-doha be loatra amin'ny any ivelany ianao ka tsy maintsy manafatra entana dia tsy maintsy mitranga ny zavatra toy izao. Io zany tsy azo elana mihitsy raha ohatra ka tsy afaka manangana orinasa isika izay ahafahantsika hoe mamokatra eto an-toerana ireo zavatra hoe tena ilaina. Ary zavatra tena ilaina io tsy hoe amina kojakoja fampianarana ihany fa tafiditra na amin'ny ataontsika hoe ny lasantso ohatra tafiditra koa reny mikasikasika ny fitaovana entin'ny orinasa mihodina ao anatin'ny exercice anankiray ny taona ao anatin'ny ray taona zany. Ary izay no midika fa mbola tena marefo dia marefo ny toe-karena anaty indrindra le famokarana anaty ka lasa tsy maintsy manafatra avy any ivelantsika. Tokony fantoka amin'ny fananganana orinasa ny fampiasam-bola anatiny ary ny fiatsoana ireo mpanambola vahiny ampiasan'ny volany sy amokatra eto Madagasikara ampitombo ny ari-karena indrindra ny fiarovana ny orinasa malagasy ny politika mpanjakana hoy ny fanamafisana. Raha mbola tsy mazava izay zavatra izay dia mbola hiakin-doha be avy any ivelany ihany isika. Indrindra rehefa miresaka toe-karena ihany amina zavatra toy itony dia mila jerevana ihany koa ireo ataontsika hoe mba mpamokatra kely eto an-toerana satria ohatra ny rehefa tena jerevana makany amin'ny grossiste isika ohatra mijery ohatra be dia be loatra ny entana avy any ivelany. Indraindray nefa mamokatra ihany eto Madagasikara. Eo koa tokony hipetraka tsara hoe manana politika miaro izay orinasa na orinasa kely petite familiale ou petite ou moyenne entreprise tokony harovana ihany koa ny reny orinasa reny. Noho izany ny fanjakana tokony hametraka ataontsika hoe barrière douanière mba hahatonga azy hoe tsy ho mora kokoa ny entana farana avy any ivelany no ny entana vokarina eto an-toerana. Ambonin'izany rehetra izany tsy afaka mifaninana amin'ireo vokatry ny orinasa avy any ivelany ny vokatra avy eto Madagasikara manoloan'ireo ambana sy olana maro lafy sedrainy indrindra ny angovo ka mitarika ireo toejavatra ireo. Ary tadio tsara fa manana olana be ny orinasa malagasy amin'izao fotoana izao indrindra amin'ny resaka angovo ary mahatonga azy ireo izay tsy maintsy mampiakatra charge satria mampiasa izy ohatra groupe électrogène na dikan'izay tsy maintsy mampiasa lasantse na gasoil izay ao anatin'ny charge ary rehefa mitombo ny charge anao mitombo zany ny entinao mamokatra dia lasa lafolafo kokoa no entana avoakan'ilay orinasa malagasy ka lasa tsy afaka mifaninana amin'ireo vokatry ny orinasa avy any ivelany. Raha maty ary mety ahafaty an'ilay ataontsika hoe orinasa malagasy indrindra ny orinasa malagasy amin'ny ankapobeny somary mbola kely ihany
fa tsy tena orinasa hoe vaventy a ka afaka miatrika an'izay fiovavany mety hoe toekarena na ny sandabola amin'ny akapobeany tompona ndraikitra ry tomponandoka voalohany amin'ny zavamisy sy ny fitediavana vaolana ny mpitondra fanjakana ho ny fanamafisana tranga izay mitaiky fahaiza manao amin'ireo mpitantana rehetra indrindra navanany tena laram-pamiana ho an'ny vahoaka fa miamafy ny délestage na ny fahatapanjiro isan'andro eto andreny vohitra potika tanteraka ny asa fivelomana sy ny fiarinana ho an'ny rehetra na orinasa lehibe io na orinasa salantsalany indrindra fa ny orinasa madinika manoloana izany anefa satria ankoatra ny délestage dia eo ihany koa ny fiakarana tampoka ho an'ny tension ny herinaratra ka miteraka fampitehan'ny fitaovana ny fisiny izany etsy ankilan'izay dia nilazany teo anivony jirama fa mbola iamafy hatrany ny fahatapanjiro no ny tsy fampiny vokatra sy ny olany solika narisisy karazafy sy ny arotanjona no mitondra ny antsipriany izay potika tanteraka ny seampiariana eto amintsika indrindra ireo miankindoha amin'ny angovo atolotry ny jirama adiny 3 hatramin'ny adiny 5 ny fahatapahana ny atoandro raha toka adiny 2 hatramin'ny adiny 3 kosa izany rehefa alina raha nahavitana ndraitra lamba 1000 isan'andro ny mpanao confection teo aloha dia tsy misy afa-tsy 700 sisa amin'izao fotoan'izao tsy afaka hampitombo ny fandaniana amin'ny alalan'ny fifidianana sy ny fampandehanana amin'ny alalan'ny groupe électrogène nefa izy ireo raha ny fanazavana vokany izay asa vita sy tratra sisa no andraisan'ireo mpiasa vola ny fatokisan'ny client aloha zany le efa zatranay aloha zany mahafantatra tsara azavaina izy hoe délestage lava reniny aty tena lava reny aloha le délestage journée izy 3 heures dia nefa indraindray mbola mihetsika ihany le tsy sérieux le mpanapaka jiro eny tena eny tapaka kely dia miverina amin'io le machine sy ny fitaovana lasa misy fahasimbana sotrotr'izany tena betsaka ny efehan'le délestage ho anay mpiasa tena petite entreprise izay tsy afaka hoe andeha ampiasa groupe na ohatran'izany satria ny production anay zao raha tokony mahenjika à peu près ohatra hoe 1000 t-shirt par jour zay dia amin'izao zany zay tena very sasaka be tena 400 angambany raha tena hoe manenjika ampiasa rehetrarehetra journée izy aloha 3 heures dia rehefa mba manao supplémentaire indray ny ankizy ny amin'ny alina dia mbola misy ohatr'izay ihany koa ankoatry ny fatiantoka miopapa nateraky ny délestage dia manampitrotraka ihany koa ny fahasimban'ny fitaovam-piasana miaka-midina tampoka mantsy ny tanjaky ny herinaratra le izy zany fampitsonjovana ho an'ny mpampiasa sy ny mpiasa dia ho asorina izy nefa ny io ny velomany manampy anay betsaka mpiasa kanefa le asa zany tena lasa tsy azo atao atsirambina nefa izay vokatra eo no ifaliana dia tena lasa kely le zavatra azo nefa dépense be dia be ny fahasimban'ny fitaovana tena mangina fotsiny nefa izy na te hanenjika asa ary izy rehefa tapaka ny jiro tsy afaka manjaitra zao mpanjaitra ny sehatra hafa konkoa tsisy nininao ataony ohatra ny amin'ny petite main zao tsy afaka nanao nininina mihitsiny izy satria le entana vita zaitra raha tsy misy tena manao antso avo ho anareo androm-panjakana zay mifanitsy tokony eritreritra kely momba anay majinika ohatr'izao aloha hoe délestage tena tsy mety ho anay orinasa majinika le izy satria tena kely azo eo ihany ny nanana nefa ny vidim-piainana raha malala fa tena miakatra dia mba mangataka ny fitondram-panjakana mba jereo akaiky le momba n'ilay délestage manao antsoava araka izany ireo mpandraraha madinika sy salatsalany ary ny malagasy manoloana izao fahatapahan-jiro tsy ahitam-baolana izao ny fatiantoka eo fa miaina anaty aizikitroka tanteraka ny akamaroan'ny malagasy amin'izao fotoana ary dia mirongatra ny tsy fandripahalemana le jiro tena manimba zavatra tena simba zavatra mandeha kely ohatr'izay tsisy ohatr'izay dia mandeha indray dia tsisy lera hoe mba hoe iny lera matotra hoe amin'izao ka hatramin'izao izy mba maty
dia hatramin'izao izy velona. Tsy maintsy mampiasa labozia ianao satria ny iziny tonga dia raha mandeha eo izy izao amin'ny 5 dia eo amin'ny eny eo izy dia tapaka, dia velona kely indray izy dia mandeha kely indray izy dia tapaka. Nandritra n'iny tamin'iny le fivoriana izy zao izy mba nandehandeha kely dia izao vary tapaka. Dia fijaliana mbola voampy dia ohatran'ireny ankizy kely ohatran'ny misy milalao reny ny interrupteur hanimba an'ilay zavatra enge reny tompoko satria izao mandeha le jiro eo ianao zany manantena hoe mandeha rehefa fela izy maty dia avy eo mandeha dia maty ohatran'ny misy ankizy ohatran'ny hoe ankizy kely milalao andrindra rehefa sao dia mba olon-dehibe hany ka manimba an'le mba hafananana kelinao le izy. Na dia ho aza ny fireo fitarainana isan'andro manoloana ny fiverenan'ny délestage lavareny dia nampafantatra ny orinasa JIRAMA omaly tamin'ny alalan'ny teny mita fa hiamafy ny fahatapahan-jiro eto Antananarivo sy ny manodidina nambarany fampitam-baovao fa tsy ampy ny vokatra herinaratra raha oharina amin'ny filana ary vao mainka hampitombo ny elanelan'izany. Mila mivonona ho hiatrany ity orinasa JIRAMA fa ho sarotsarotra ity taona ity indrindra ho an'ny vampitona ny maintany. Ny jiro no niresantsika teo izay fa eo ihany koa ny olona ny rano satria betsaka no mitaraina mahakasika indrindra ny fahatapahan-drano sy ny fijaliana ho an'ny famatsin-drano eto andrenivohitra izay. Ankoatra ny tsy fahatongavan'ny rano any amin'ny pompy ao amin'ny trano sy eny amin'ny fatsakana dia tsy tonga ra-potoana ihany koa ny famatsiana rano amin'ny alalan'ny bombone izay vahaolana tandrametaka avy amin'ny JIRAMA. Ny antsiprian'izay tatery ny Narcisse Karazafy eo amin'ny sary sindratsariny ny Artanjona. Toerana maro eto andrenivohitra amin'izao fotoan'izao no tratran'ny fahirano tsy mahazo famatsiana rano ka tsy maintsy mifoha amin'ny 12 ora alina hatramin'ny 3 ora maraina mba hahazoana rano. Raha sendra tsy tafoha amin'ny ora io dia mividy rano amin'ny vidiny lafo. Ho an'ny fokontany Ambotra kely manokana dia efa andro maromaro izao no tsy nisy ny famatsiana rano amin'ny bombone JIRAMA ety raha tokony ho tonga isaky ny 2 andro izany. Amin'ny alina le rano vao mandeha ireo dia afa mampalahelo tsy misy rano le lavaka tsy fiankory dia afa tapaka le rano. Amaraina amin'ny 5 dia afa tsisy rano tsy efa tapaka ndreo indraindray amin'ny 2 alina amin'ny 12 alina vao mandeha le rano. Ndreo mania ireo le mpanasa lamba ireo io ny ameloman'ny zanankely misy tsy manabady amin'ireo. Ny sasany moa dia afa sady amelomany avady amanjana le izy. Ny etaetanay ety Ambotra kely zany rariny sisiny tokony mba hiadana ohatran'olona etraketra ireny izay amin'ny rano. Eto zao amin'ity zavatra ity koa hoe torak'izay nefa tsy arakaraka le facture nataonay tamin'ny voalohany akory le izy fa midadangana be enjehana le 10 amin'ny bidon le tena 10 amin'ny bidon io amin'io tsipika amin'ny otra amin'ny menaka rehetrarehetra iny fatrany iny le izy. Ny mpatsaka nefa ndraindreto mbola miady ihany izy ho fenona le zavatra. Sarotra miady aman'olona eny efa tazomina izy zany hoe fa zay dia afa mba manaraiky daholo izy dia afa tsy miteny. Izy zany zay tonga maky eto zany le olona zao le reo zao tsy ampy rano daholo reo dia nany eo bassin raha mandanga sarotra fa tsisy dia tsy maintsy eto izy maka. Tsy maintsy eto izy maka ambana sankely mba hikaraman-kely eo amelomany zanany. Ka tsy maintsy miafy le olona mandeha maka an'le rano satria tsy manana osotrona dia tsy maintsy miafy daholo mametraka bidon miandry an'izay isiny le izy eo. Ny anto izay atao aminareo manam-pahefana izay mba afaka mijery anay izy nareo JIRAMA indrindra mba jereo izay aty Ambotra kely fa mijaly amin'le resaka rano indrindra le bassin. Ankoatr'izay mijaly sy misedra olana ireo mpikarama manasa lamba satria voatery manovo rano izy ireo. Miampy araka izany ny fandaniana amin'ny vidin-drano kanefa ny mpampiasa mihena noho ny tsy fisian-drano manko dia miemotra avokoa ireo mpanarama anasa lamba hoy Bebe Manda. Misy rano sitrana zany eto izy zao tamin'ny 4 maraina dia tapaka. Mandeha rivariva kely dia tapaka. Dia mandeha indray amin'ny 4 maraina dia tapaka. Dia tsisy zavatra reny zany angongonony eny reny. Reny zao lamban'olona karama daholo zao reny tsisy. Tena karama fivelomana. Fa dia sao rahanareo mahita reny. Tena misy mihitsy ajanon'ny olona izay satria ny lamba ny ilainy. Dia tsy hitanay izay atao fa dia zaranareo zao tonga dia mba pitapitao any amin'ny rehetrarehetra any zao. Efa avy antitra ohatr'izao daholo ny karama ato. Fitarainanay zany dia efa mba entina reo dia alefanay fitaraina mba alefaso any amin'ny ny avo indrindra any raha mba mahatsapa izy hoe olombelona ohatran'ny olombelona izay na dia manasa lamba ary izay olombelona. Miala eto izay amin'ny firariva tonga any an-trano maizina nefa izay vao mba hoe andro hanina kely an'inona dia fijaliana daholo zany ny rano sy ny jiro raha vita raha mba fenofeno daholo reny
dia mba mahavita roa trano ty zao androany tsy feno dia ray trano io raha tsy ho vita satria ny lamban'olona tsy maintsy atao afajanitra vonitsara raha ny taloha aloha izay dia niadany satria ny rano kodana be eo kodana parivan'ny andro fa zao tsisy rano nikodana zara fa mihinan-kanina manao antsova araka izany ireo mponina ity ambotra kely mba hijerena akaiky ny fahatapahan-drano tsy misy farany satria mizaka antserany aina ireo mponina ity tontolo ny fampianarana sy ny sosialim-bahoaka kosa indray dia hita taratra amin'izao fidiran'ny mpianatra an-tsekoly izao ny fahasahiranany ireo ray aman-dreny mbola ny 500 ny ray aman-dreny ihany no nahaloa saram-pianarana ho an'ity volana ity raha tokony efaina mialoha niaraka tamin'ny fisoratana anarana izany voany andony taom-pianarana misy sady ny fampirarahana eo amin'ny sekoly sy ireo ray aman-dreny manoloana ny fahasahiranana ny antsiprian'izay tantery ny ando miaratiana eo amin'ny sary sindratsariny Mathieu Princy tapitra ny fotoam-pialatsasatra miditra any an-tsekoly amin'izay ny mpianatra malagasy tsy afa misaraka amin'ny fandoavana ny saram-pisoratana anarana rehefa fidiran'ny mpianatra toy izao ny fandoavana ny saram-pianarana voalohan'ny volana inarana zararaha misy 500 n'ireo ray aman-dreny anefa no nahaloha izany ho an'ny sekoly tsy miankina iray nanaovana fanadihadiana androany hita taratra ty ampiandohany fa sahirana ny ray aman-dreny akavitsiana no afaka mampianatra ny zanany any amin'ireo sekoly tsy miankina izay misy saram-pianarana isambolana ankamy maro amin'ireo ray aman-dreny mandefa ny zanany any amin'ny sekoly mpanjakana misy mihitsy azy ireo mahavita mampitsana ny fianaran-janany noho ny tsy visim-bola tsy maintsy miditra amin'ny fifampirarana malonjany ny sekoly sy ny ray aman-dreny ho fitsinjovana ny zaza sy ny ankizy ny droit aloha ny droit sy ny frais généraux aloha tokony hoe tsy maintsy aloha foana fa teo amin'ny saram-pianarana zany hoe teo amin'ny écolage zany zay no somary ny lefitra dia raha tena amin'ny écolage aloha zany atao hoe ataontsika hoe 500 ngamba zao aloha no voaloha hatreto dia zay aloha zany araka izay teneko zay no ny fahasarotana sy ny rehetrarehetra mbola eo ny fitaovana sy ny rehetrarehetra dia lefitra kely aloha zany zay hoe eny ary satria nareo mbola manenjika ny fitaovana ny fanamiana aty ampianarana etsy an-daniny dia zay zany le fampiresahany efa mivolana ny mpampianatra ery ny fampianarana iray manontolo ity telo volana voalohany ity iamafy kokoa izany ho an'ity sekoly ity ho ny fanamafisana isoroan'ireo mety ho fatapahan'ny fampianarana no ny antony manokana toy ny toetrandro sy ny sisa dia hoe atao mafimafy kely ny asa aktivena kely ny asa satria tsy aizy ao aorianao hoe ny toetrandro dia aveo rehefa lasa tsy mianatra indray raha sanatria hoe misy andro ratsy ohatr'izany dia tsy afa manoatra dia zao zany tsara ny andro dia zao zany ny andro faranarotana zay aloha zany izy amin'ny akapobeny tony tamin'ny taom-pianarana 4 no tazona ho roa volana 5 ny fizarazarana amin'ity taona ity elany lalina fanadinana samihafa sy ireo fiatoana fohy isaky ny volana zay dia misy fanadinana andrana misy fanadinana ohatrany hoe karazana hoe contrôle na évaluation moa zany ilazanay anazy dia aorianan'izay dia misy ny examen telo zany ny ataonay ao anatin'ny taona dia contrôle anaky telo ihany koa dia zany hoe enina eo zany na 5 eo ny examen anay sy ny contrôle anay ao anatin'ny taona zany hoe isaky ny roa volana zany zay dia misy évaluation foana akoatra classe d'examen misy fanadinana fotsy na examen blanc dia manatombo kely zany ny classe fanadinana tsy mijana fotsiny amin'ny fampianarana fa mila fanabeazana ny ankizy sy ny tanora antony anamafisan'ny sekoly ireo hetsika ny sekoly samihafa izay mifototra amin'ny fanabeazana maolona sy fampivelarana ara-tsaina ankoatra ny fampianarana lalatsaina samihafa toy ny teny vahiny omena lanja ihany koa eto ny fanabeazana ara-pananahana ny fampiroboroboana ny kolotsaina sy ny ady amin'ny kolikoly dia manome ihany koa formation resaka éducation sexuelle zany eo amin'ny ankizy miala sakana eo zany manao an'izy eo amin'ny niveau lycée dia maromaro ny ankizy eo anatin'ilay fikambanana misy formation atao dia misy zavatra azo ny ankizy ampiarina eny amin'ny fiainana dia eo ihany koa any amin'ny resaka hoe fambolekazo dia misy fandraisana anjarany ankizy foana dia eo ihany koa misy fivoahana ohatra ny mijery toerana manatantara tafiditra anatin'ny histoire tafiditra anatin'ny géographie ny zavatra ataon'ny ankizy rehefa manao fivoahana ohatran'ireny dia misy ihany koa sampana anankiray izay hoe RH sampana ampianarana sady ny ankizy miady amin'ny kolokolo nanomboka androany 9 septambra ny taom-pianarana ary farana ny 12 jona 2022 raha ny tety andro mpampianarana mijana ho roa volana 5 ny fizarazarana elany elany ny fiatoana fohy
nosatarina androany araka izany ro volana voalohany ary farana ny 4 oktobra isy ny fitsarana 5 oktobra hatramin'ny 2 novambra 2024 miditra amin'ny ro volana faharoa ny 3 novambra hatramin'ny 17 desambra miroso amin'ny fialan-tsasatra ho an'ny noely ny 20 desambra hatramin'ny 4 janoary 2024 ro volana fahatelo no atrehan'ny mpianatra manomboka ny 5 janoary 2024 hatramin'ny 20 febroary andron'ny sekoly ny 12 febroary hatramin'ny 20 febroary ny 13 febroary vao mitohy amin'ny ro volana faefatra hatramin'ny 17 martsa fialan-tsasatry ny paka ny 20 martsa hatramin'ny 9 aprily mamarana ny ro volana fahadimy farany kosa ny mpianatra manomboka ny 9 aprily hatramin'ny 15 jona 2024 miditra amin'ny fialan-tsasatra lehibe kosa ny 14 jona 2024 mbola vaovao mandidina n'izay tontolo ny fanabeazana izay iatrany dia fanamby-goavana ho an'ny Madagasikara ny fampidirana olona anatin'ny fanabeazana fototra indrindra ho an'ireo talora sy ny olon-dehibe mbola tsy nahazo traikefa fototra amin'ny famakiana teny fanoratana ary ny kajy asongadina izany amin'izao andro maneran-tany hiadina amin'ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra izao na ny jia voasikajo isan'ny vato misakana ny fampandrosoana amin'ny lafiny maro raha ity tranga ity araka ny nambarany ekonomepa androany ny antsiprian'izay tateriny andro miaratina eo amin'ny saritry ndratsariny Mathieu Prince atrany tsy mahay mamaky teny sy manoratra ary mikajy ny 300 n'ireo olon-dehibe to Madagasikara ka vehivavy no maro amin'ireo mananika ny 7 sy 700 tapitrisa izany hoe ny 2/3 ny totaly ny olon-dehibe kosa izany manderan-tany raha ny tatitry ny UNESCO lasa vesatra ho an'ny firenena izy ireo ampiny ny tsy fahafehezana ny fikirakirana ny teknôlôjia sakana goavana iadina amin'ny fantrana ny fanelin-kiliana ara-tsosialy ary ny tsy fitoviny izany ho ny ekonomepta betsaka izany ny efa mahay mamaky teny betsaka ny efa mahay manoratra fa tsy mahafantatra akory izay zavatra ny vakiny ary tsy mahafantatra akory izay zavatra ny soratany manampy be azy ireny koa nefa amin'ny numerika amin'ny alalan'izay tsy ho an'ny sokajiny ankizy any amin'ny ambaratonga fototra ihany zany ny resaka ao anatin'ity journée internationale ny alphabétisation ity fa indrindraindrindra ho an'ireo tanora ary ho an'ny olo-dehibe fa maninona moa no nyresana ny olo-dehibe araky nambarako teo dia ao anatin'ny tontolon'ny fanabeazana dia ny UNESCO dia namoaka hoe 773 millions ny olon-dehibe maneran-tany tsy mahay mamaky teny sy manoratra raha ny eto Madagasikara manokana sokajitsika olon-dehibe moa ny 12 taona miakatra dia ny 30 isanjato ny mponina ao atoko anaty fehifony teny zay fa rankososona eo amin'ny 30 isanjato ny mponina eo any tsy mahay mamaky teny sy manoratra ary mikajy ao anatin'izany zany dia mbola isan'ny vesatra ho an'ny firenena tsirairay avy ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra miampy moa tsy fahaizana mikirakira ny teknôlôjia izay efa mivoatra be amin'izao fotoana izao marefo ny politika mpanjakana tokana ho an'ny fanabeazana eto Madagasikara tsy misy fampiarana ihany koa ireo fifanarany iraisam-pirenena nankatoavin'ny firenena malagasy raha tsy laza afa-tsy ny fanatsarana ny sehatry ny fanabeazana ny taona 2024 mitaky ny fisina politika mazava sy entitra momba ny fanabeazana izany amin'ny fanomezana loharano arabola sy mpiasa matianina ampy ho ny ekonomepta mila tohana ny sambatan'olona indrindra ny arabola mba hahazoana mampitombo ny fahaiza-manao amin'ny sehatry ny fampianarana amafiso ny politika mpanjakana ho an'ny fanabeazana andao hitodiana mba hasiana kitapo manokana sahazana izany hoe fampiroboroboana ny ady amin'ny tsy fahaiza mamaky teny sy manoratra milafika makany amin'ny numerika izany eto firenentsika hojerena manokana ny politika publique mikasika an'izany ao anatin'izay koa le hoe andeha hijerena ny fomba ahafahana manome programme mifanahaka des programmes adaptés amin'izao vaninandro iainantsika izao zany ho an'ny mponina misy nge ireo mponina marefo fa ny saina ananany fa ny fahefana hoety manao tsy ananany andao ampiroboroboana ny teknôlôjia numerika ao anatin'ny zao fampianarana mamaky teny sy manoratra ary mikady izao ao anatin'izany ihany koa dia hoe ny toe-tsaina ho amin'ny fanabeazana mandritra ny androm-piainana apprentissage tout au long de la vie ka tsy asiana sakana hoe atreto ihany ny andeo ampiroboroboana ohatra ny fanabeazana fototra ihany fa hojerena na ivelan'ny fanabeazana ny ambaratonga ambony ary zany ireo olona be dehibe manerana antsika ireo ho an'izay tsy mahay mamaky teny sy manoratra maneho izany fa mila ezaka ny fanabeazana eto amintsika mila fananatsarana goavana ho tena fanohitra raha toekarena sy andresena ny fantrana isina fampandrosoana
Nankalazan'andro any andro iraisam-pirenena ho an'ny fahaizana mamaky teny sy manoratra. Fa namiriana izay natsangany fikambanany iraisam-pirenena misana ny fanabeazana, ny siansa ary ny kolotsaina na ny UNESCO tamin'ny taona 1970 ary nankalazana voalohany ny 9 septambra 1770. Lohahevitra iraisam-pirenena amin'ity taona ity ny hoe ampiroboroboana ny fahaizana mamaky teny sy manoratra ho amin'ny tetezamita anaty fampiatiana makany amin'ny hoavy nomerika. Fa niteraka faneho-kevitra maro teto Madagasikara sy maneran-tany ny fanakonam-bolana ny tranga omaly ariva. Ny ana manko ka ny fanakona ny volana ny tany ary ny masoandro ka nivadika omena ny lokon'ny volana. Mizara ny hevitry ny maro mizarazara hevitra maro samihafa manoloana ity tranga ity ireo mpandinika ny raharam-pirenena ny mpitondra vavana milaza fa fambara fa efa kaiky ny farany. Ny astrologue kosa miteny fa mety anamarika ny fietsehana ara-sosialy na afanovanana goavana eto amin'ny firenena iny fanakonam-bolana alina iny. Ny antsipriana izay. Famba arara-panahy ny fanakonam-bolana alina ho ny mpitondra fivavahana tsy mbola farandro akory izao fa famantarana mampiomana ho amin'ny farany ho ny faneho-kevitra no mariany fa efatra amin'ny testamenta taloha no nisy fambara hita teny amin'ny lanitra rehefa hanao zavatra lehibe Andriamanitra, ohatra tamin'izany rehefa ampandresen'i Israely Andriamanitra dia nitsahatra ny fiodin'ny volana sy ny tany, rehefa ho teraka i Jesoa dia nisy kitana ny taridalana ary amin'izao androntsika izao maro ny famantarana toy ny horohorontany matetika ny ady eo amin'ireo firenena matanjaka ireo loza voajanahary ary izao fanakonam-bolana izao fampitandremana ireny rehetra ireny ho ihany ny fanazavana ka fotoana izao ho iverenana amin'Andriamanitra. Dia zao ny tenin' Jesosy ny ray andro hoe rehefa tsy farandro akory le eklipsa hitantsika, tsy farandro akory fa famantarana ny mialohan'ny farandro reny zany famantarana ny hoe mialohan'ny ny baiboly no nyteny an'izay re ao amin'ny apokalipsy toko fahaenina andiny faharoambe folo hoe ary nahita rehefa novahany ny tomboka se fahaenina dia nisy horohorontany mafy de mafy horohorontany mafy de mafy moa tatoato hitantsika fa somary ny fanesinesy kely ny fipetra na tsy kristianina azy fa ho an'ny olona rehetra aloha dia voalohany tena fibebahana ary fiverenana natanteraka amin'Andriamanitra mihitsy fotoana hiverenana amin'Andriamanitra mihitsy zao. Dia faharoa an'ny kristianina tena fampiomanana hoe azavarim-bariana intsony fa tsika manko dia mino ny farandro ary mino ny fiavian'i Jesosy eny amin'ny raha hoan'ny lanitra dia miomana ho amin'ny fahamasina, miomana ho amin'ny fanoloratena hoe tsy tokony ho varim-bariana intsony mihitsy ny kristianina. Aratsehivina tamin'ny taona 2020 nisy ny fanakonan'ny masoandro na ny eklipsa solaire nanamarika avanim-potoana manan-danja teto Madagasikara eritaona taorian'izay dia nipoitra ny fietseham-bahoaka lehibe, fifanenjanana ara-politika ary fikorotanana sosialy no nisy teto Madagasikara. Mety tsy kisendrasendra araka izany ny fifanojoan-java miseho eny an-danitra sy ny hetsika ety an-tany. Hoy ny fanazavan'ny mpahay astrolojia iray ny fietsehan'ny volana dia mitika fa misy vahoaka hiarany tsindry eto Madagasikara ka te hitrotra hoy ny fanazavany. Raha ho an'ny Madagasikara manokana ny astrolojia moa dia siansa ihany kanefa siansa manambara zavatra maro be izy ary manambara zavatra lalina sy zavatra miafina. Raha tsaroanareo tsara tamin'ny taona 2000 tany ihany misy eklipsa solaire tako ny volana ny masoandro dia taorianan'izay taona vitsivitsy kely taorianan'izay taona 2020 dia nisy ny fietsehan'ny vahoaka teto Madagasikara nanala fitondrana anankiray. Ankehitriny dia mifanohitra amin'izay indray misy ny volana indray zany lasa takona fa tsy ilay masoandro zony. Ny volana nefa raha ao amin'ny astrolojia dia manambara vahoaka, zany hoe misy finiavana zany anoany. Za tsy miteny hoe marina izay fa ozy hoe izay ny ambaran'ny astrolojia izay siansa aina misy finiavana anoany te hanova zavatra izay ampatonga ny vahoaka tiana angina sy anaiky zavatra anankiray tiana hovaina eo amin'ny firenena zany raha iny zavatra miseho iny no ambaran'ny astrolojia.
omalimo no voatakony ny masoandro sy ny tany ny volana saika nahita izany maneran-tany ary tsy diso anjara tamin'izany tsika teto Madagasikara nivadika mena somary nanjavona ny lokon'ny volana noho ny hazavan'ny masoandro izay voasivana amin'ny rivotra manodidina ny tany naharitra teo amin'ny 2:20 minitra teo ny ity fisehon-javatra ity ka nandritra izay fotoana izay dia voasarina tanteraka ny volana. Fa teto Saomaly teny amin'ny FLM Ambohimasina Itosy ny fitondrana ambavaka sy ny fitsofandrano ireo mpikambana vaovao eo anivony Hebron ny sampanasa ekonomika momba ny vehivavy kristiana na ny SFCRI eo anivony FFKM ratsana Atsimondrano. Ankoatra ny fitsofandrano ny Hebron ny SFCRI io dia nakasitrana ihany koa ny filompanorona ny SFCRI sy ny Brou teo aloha teny an-toerana naka ny Sarsy Tahiriny aina. Fa ny olona manana toetsaina ambony no afaka hevitra tanjona ambony sady tsy rotsaka antsehatra afa-tsy ho an-tanjona ambony. Hita ao amin'ny Isaia 4:30 no nanorenana ny fanolorana sy fandrana ny biro vaovao hitantana ny biro ny sampanasa ekonomika momba ny vehivavy kristiana na ny SFCRI eo anivony ny fiombona ny fiangonana kristiana eto Madagasikara na ny FFKM ratsana Atsimondrano. Ny olona manana toetsaina ambony tsy manana toetsaina adala hoy ny mpitandrina Randriana Arvelo Radobera rantondra ny afatr'Andriamanitra manitsy ny lalany ny fomba fisainany ary ny fitondrantenany manaiky ny hetry idina ikarakara ny mahantra hoy hatrany ny filohan'ny faritany FFKM Antananarivo Atsimondrano. Dia mandray ianao ratoka adalana tsy mikarakara fadiranova fampirina ny jery ny fahasainana ny lavozy ratoka adalana ny manao teny ratsy sy manao teny moska ady ary fahenden'ny olona manatsaina sy ny olona kosa ny maneho ny etika miay fitondrateny na miay fitondrateny miseho mijoro vavolombelona ny amin'izay ataontsika satria lay Andriamantsika neka manatrika tsika mba nitomba mbazy akefiona tsy tomba daty tomba mbazy satria ny vehivavy kristiana rehavaka matala na nitoetra ny vehivavy ao anatiny ao mihitsy dia ireo olona zay everina fa manana ny toetsaina ambony ity toetsaina ambony ity ilay ambavy ny fiangonana dia izay afaka mitondra ny fiaina sy ny fikarakarana manodidina araka izay ambarana izay atao amin'anana hoe mpanjakanjakaka ny rano mpanapaka manapaka araka notsofindrano teto amin'ny FLM Ambohimasina Itosy ny biro vaovao ny SFCRI Atsimondrano. Fitombavaka notary ny pastora Mamerina Toavina Angelo ny filohan'ny synodam-paritany Antananarivo Atsimondrano eo anivony fiangonana FLM kosa no nitarika ny fanokanana sy ny fanirahana. Iasa mandritra ny efa taona manaraka ny SFCRI eto Atsimondrano izay tariny fanjarahary malala ny antso an'ny fiaraha-miasa sy ny fifampivavahana moa ny filovaovao satria maro ireo vinanasa atao. Amin'ny fikambanana vehivavy azy dia mitodika manokana amin'ny sehatra sosialy ity fikambanana ity satria ny vehivavy no mara-misy eto amin'ny firenentsika. Ny vehivavy ihany koa no anisan'ny mahita ny atsipiriany ao anatin'ny tokantrano, ao anatin'ny fiarahamonina, ao anatin'ny firenena dia izay indrindra no hitodiana ao anatin'ny sehatra sosialy. Tsy mijanona eo ihany nefa fa mivelatra ny asa izay andreketan'ny SFCRI dia ao indrindra ny resaka fahasalamana ihany koa ny fanabeazana izay fototra lehibe iorenan'ny firenena. Amin'ny fikambanana ao anatin'ny sampana ao anatin'ny FFKM azy dia voasolitena ao anatin'ny biro daholo ireo fiangonana efatra izay mandrafitra ny FFKM. Ankoatra ny fitsofandrano dia nakasitrana teto ihany koa ny filohana makilay ny SFCRI Atsimondrano sy ny filoha teo aloha. Ny tonian'ny FFKM ny Reverend Ranarvelo Vonjy Sotaina no nitarika izany.
fa eo amin'ny pejy ny fanatanjahantena kosa dia miankina amin'ny lalao ifanindranan'ny Madagasikara amin'ny Tchad amin'izao fotoana izao no hamaritra ny hotohin'ny lalan'ny Barea-ny Madagasikara amin'ny lalao fifanitsanana iadina ny tompon-daka eran-tany eo amin'ny talanja baolina kitra na ny mondial 2024 hoy ny mpamakafaka baolina kitra. Nampiakatra avo ny aratsainan'ny mpikatroka ny fandresena azon'ny Barea indrindra tamin'ny antsanina faranteo ho lasa lavitra ny hoavin'ny baolina kitra raha mitoy izao zava-misy izao hoy hatrany fanamafisana. Andomiaratina eo amin'ny sarina tsara ny Mathieu Prinsiatrany. Miankina amin'ny lalao ifandonan'ny Barea-ny Madagasikara sy Tchad no avy ny ekipam-pirenena malagasy amin'ny fifanitsanana mondial 2024 ho ny mpamakafaka baolina kitra. Misy ny fanantenana raha tafavoaka amin'ny lalao iny Barea ary mbola miankina amin'ireo lalao ataon'ny ekipa mpiray-vondrona amin'ny Madagasikara ihany koa ny ho avy hatria ny fifanitsanana na tsy. Sika dia ny voaloha tonga dia qualifié direct tao amin'ny mondial, ny faharoa mbola misy ny match de barrage na ny lalao sakana izay eto Afrika sy eo anantsika amin'ny kontinanta hafa ka raha sanatrika hoe resy eto ny Barea amin'ity lalao any Tchad ity dia tena sarotratra mba tsy tenenako hoe tsy hisy tsony ny fanantenana tonga avantsika eo amin'ny faharoa fa kosa raha maresy amin'ity lalao ity ny Barea amin'ity fionana amin'ny Tchad ity dia azo antoka ary mbola manana fanantenana lehibe ny mety atongavana amin'ny laharana voaloha na hijanona amin'ny laharana faharoa satria raha maresy oatra antsika dia mihoatra ny Comore indray ny isatsika dia itsika mitazona ny laharana faharoa vonjimaika ary ny atongavantsika eny amin'ny laharana voalohany indray dia miankina amin'ny lalao ao anatin'ny vondrona antsika ihany fa ny lalao amin'ny mpifanandrina antsika samihafa satria raha ohatra hoe sendra faharesena foana ohatra Ghana match safarany ka antsika sendra fahamaresy foana antsika no tafiakatra amin'ny laharana voalohany. Dingana goavana amin'ny tantarany baolina kitra malagasy ny vokatra azo nandritra ny tranona faranteo. Ho lasa lavitra ny Barea raha mitohy amin'izao endriny izao na izany amin'ny fifantenana ireo mpilalao na ny fanampiana azy ireo ho ny fanamafisana. Raha voatazona ohatra ireny ny effectif, ny motivation, ny recrutement nataon'ny sélectionnaire manana ho avy tsara zany le bandy satria raha hitantsika ny na tamin'ny Tchad na tamin'ny CAN mifangaro ny tanora sy ny mpilalao lehibe, mifangaro zany ny matotra sy ny hoe ny matanjaka dia mamoaka voka-tandro tahaka ireny ny Barea. Raha ny vokatra eo amin'ny vondrona imisany Madagasikara niakatra eo amin'ny laharana faharoa vonjimaika i Comore taoriana andresen'izy ireo tamin'ny saharoa ohatra any Centre d'Afrika ho Mali ka nahazo isa 5-20. Ny amin'ny laharana fahatelo kosa i Madagasikara mananisa 3-20. Ampiovan'ny filaharan'ny Madagasikara ny lalao hatreny amin'ny Tchad izao arivo izao. Lalao tafiditra amin'ny andro fahavalo amin'ny fifanitsanana azona tapakila hiatrehana ny mondial 2022. Mbola mitarika vonjimaika hatrany kosa ary zareo Ghaniana nahazo isa 4-20 eo amin'ny laharana fahadimy i Tchad. I Maroka kosa no firenena afrikana voalohany tafita ny mondial 2022. Vaovao maresaka avy any ivelany mety iverina amin'ny Londres ny fampidiniana ametrahana ny fifanarahana ho fampitsarana ny ady eo amin'ny Israel sy Hamas. Nilaza manko ny filoha Amerikana fa nanaiky ireo fepetra sasany ho an'ny fandriam-pahalemana i Israely. Anisan'izany ny fampitsorana ireo takalinaina. Manoloana izany ny antsony Hamas ny tenany mba anaiky ny tolo-kevitra sasany. Na izany aza maro ireo fantaniana momba ny hoavy amponina ao Gaza no tsy voavaly. Nantsipriany izay vaovao izay. Ekeny Israely ny fifanarahana ametrahana fandriam-pahalemana any Gaza ho ny filoha Amerikana. Ny antsony Hamas ny tenany mba anaiky izany. Ahitana fampitsorana takalinaina ao anatin'ny tolo-kevitra. Ankoatr'izay, na dia tsy mbola nazavain'i Donald Trump tamin'ny Antsipriany aza ny votoatin'ny fifanarahana, dia iverina fa toy izao no raketiny. Ho fitsorana avy hatrany ireo takalinaina 720 amin'ny andro voalohany, anaovana fifanarahana isian'ny fihavanana ho solon'ny fampitsorana ireo gadra palestiniana izay tsy fantatra ny isa mazava. Ary dia hanomboka koa ny fifampiresahana hampisaharana tanteraka ny ady. Marihana nefa fa amin'ireo takalinaina 720 voalaza ireo dia manodidina 20 sisa no velonaina amin'izao fotoana izao. Etsy ankilany, raha jerena amin'ny zava-misy ankehitriny sy ny fanambarana farana nataon'ny filoha Amerikana mikasika ny hoavin'ny faritra palestiniana ao Gaza, dia mbola sahatra hinoana hoe afaka hifanaraka amin'ny tetikasa fanofanako hoavana ny ao Gaza sy ny manodidina. Mety hanery ny ankamaroan'ny mponina ao Gaza hiala amin'ny taniny sy hifindra any an-kafa sy amin'ny tsafidiny manko ity tetikasa ity.
Pona amina firenena sasany manao ny bibilava ho sakafony orinasa iray manara-mampiasa ao aminy miteny sy manompa ny lehibe ny orinasa ny karazana kisodi any Indonezia ireo no karazana hafakely hoentiny saranjaratina amintsika amin'ity alina ity. Misy maro ireo karazana biby maneran-tany no maty ny toe-batany anjy. Anisan'izany babirosana ny kisodi any Indonezia, lambo sika eto Madagasikara. Mitombo tsy ankijana ny vangin'ny babirosa izay maniry hatramin'ny fahakeliny. Ny lahy ihany misy vangy lava sy maranitra. Maniry tsy ankijana ny vanginy ka mety mamaky ny karandohany sy makitika ny atidohany. Raha vao izay ny tonga dia maty avy hatrany mazava ho azy ny babirosa. Karamaina ivazavaza sy anompany lehibe ny ireo mpiasa eo anivon'ny orinasa Okda. Noforoan'ny Kalmara White ny Okda tamin'ny taona 2014 ahafahany mpiasa manao fitarainana tsy ankitonona anarana na anonima raha sendra misy ny olana eo amin'ny orinasa. Mandefa solotena manokana ifanandrina amin'ny lehibe ny ireo mpiasa avy eo. Alaina video ny ankamaroany ka alefa amin'ny tambazotra sosialy. Indraindray dia ompa mivantana no azon'ny mpampiasa nefa ianao tsy fantany famijanona anonima fitarainana. Efa nisy orinasa nitorany Okda ary efa resy teo anivon'ny fitsarana. Mponina maro maneran-tany no manao ny bibilava ho sakafo na amin'ny fomba nentim-paharazana na koa noho ny finoana fomban-drazana. Eo ny any Azia Atsinanana sy Atsimo Atsinanana, Chine, Vietnam, Thaïlande, Laos, Cambodge, Indonésia ary Philippines. Ny aty Afrika any amin'ny faritra tapany avaratra sy atsimo. Any Amerika Latine, Meksika sy Brésil. Ireo no toerana tena ahitana fomban-drazana sy tsena mivarotra enana bibilava. Raha atao amin'ny fomba nentim-paharazana sy kolontsaina, any Chine sy Vietnam ohatra dia inoan'ny olona fa manampy hery sy manasitrana aretina nofim-bibilava. Afangaro amin'ny divaina toka toy ny fanafody mampatanjaka ny randy. Ara-pahasalamana indray dia hena be protéine sy ny henana bibilava tsy dia misy tavy ary mora levona. Everina fa manampy amin'ny hery fiarovana sy fikorianany rany fihinanana azy. Any ambanivohitra sy toerana anefitra, bibilava no sakafo mponina raha tsy misy hena hafa. Fomba fikarakarana ny henana bibilava, endasina amin'ny menaka sy zava-manitra, andrahoana amin'ny lasopy, isan'ny malaza ny snake soup any Hong Kong. Atao curry miaraka amin'ny rononona coco, arotsaka amin'ny grina endasina mitovy amin'ny akoho na ny henan-kisoa. Sotroina velona ny rahana bibilava na afangaro amin'ny divay. Everina ho manome hery, ara-nofo sy ara-pahasalamana. Tsy fihinana ny hoditra bibilava fa hanamboarana zavatra toy ny kiraro, fehikibo ary kitapo. Angonina ho fanosotra amin'ny fanaintainana ny taolana sy hozatra kosa ny menaka bibilava. Ny tsirony henana bibilava dia lazaina fa mitovitovy amin'ny akoho nefa somary mafy sy elastika ny henana bibilava ary manampy amin'ny faharetana ara-nofo. Loza ara-pahasalamana raha tsy voadio sy voaendy tsara mety hitondra aretina. Sary. Tapitra ny fampalalam-baovaontsika tompo-kilasy tompo-vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany isaorana teknisiana sy ireo namana mpanao gazety nafahana nanatontosa izao fampalalam-baovao izao. Mametraka ny soavatsara veloma tompoko.